tantara vaovao indray no hosoratan'ireo rosiny ekipany ao amin'ny boky ny baolina kitra malagasy tao aorianany kanina 2024 lasa teo no porfon'ireo mpilalao bary avy eto toerana mantsy nandritry ny lalao fifananana tsanina 2024 any Algérie fa tsy kisendrasendra no nahatafiakatra azy tany lavony bary ata misy arono ray mantsy ny Black Star avy atsy Ghana zay efa nanao lalao famaranana ny tsanina indroa izay marina fa nisy mpilalao telo nandrafitra ny ekipa ny Black Star zay nandritry ny fiadinany amboara eran-tany Katara farany teo no mitsaniny ihany koa ny ekipa pireneny Soudan zay ekipa A daholo no nandrafitra azy any ka tavavoaka voalohany tamin'ny sokajy nisy azy ny Baria izay tsy napoziny ireo mpanara-baovao ara-panatanjahantena maro raha ny mpanazatra kosa nefa dia nilaza fa tsy misy kisendrasendra zany ny baolina kitra fa araky ny fanomanana ny asa fanomanana ihany no vokatra azo i Mozambika no ifandona amin'ny Baria izay marina fa tafavoaka faharoa raha ny ray sokajy tamin'ny Algérie, Libye ary Ethiopie ho tapa-kevitra raha ve Baria iotra no ireo zokony ary ampianika fifaliana ho an'ny voaka malagasy ihany koa ary indrindra anoratra tantara ho an'ny baolina kitra malagasy dia ny mbola hitazominy hatrany ilay fanetreteny izay fitsipika fifampiezany ekipa anatiny tsy miambamba izay milaza fa vitsy zany raha ho amin'ny fitiavana ny vonina-pirenena manakambara ireo mpakafy teny an-dalana fahitako bary amin'izao zany tena tafiditra ao anatin'le hoe tena gène zalahy dia mahafinaritra be na no mijery azy ary ananana fatokisana hoe tonga lavitra be ry zalahy amin'ny tanjony eo ary erariana mba ho tonga tsany amin'ny tafo mihitsy ary fanirinay moa zany fa minova ho azondry zalahy io ranga vinako match Mozambika resany zalahy 0-0 reo ny avatra amin'ny Baria dia courage ry zalahy amin'ny zava-tsarehetsa atao fa mahafinaritra ny dingana vitanareo indrindra zany fa eo amin'le attaquant axe tena mahafinaritra mihitsy mahita ny rakolona tsiry rydax ka irariana ry zalahy dia egnane mba ho tonga tsamy farany dia toiza tsamy farany ny tanjona raha ny fahitako azy aloha tsy afenina fa mbola ny match tamin'le niaonany tamin'le farany teo zao ny hitako hoe mahafinaritra ny hoe misy mpilalao gasy ohatran'ireny tsy dia voatery hoe maka ny mpilaravinahitra avy any ivelany zany eto Madagasikara misy ohatran'ireny ary makasitraka misy ny mpanazatra tamin'ny zava-bitany zalahy mahavelombolo ny zavatra ataony fahitako azy ny indro kely tazako fotsiny asiana fanatsarana eo amin'le endurance angambany any amin'ny faraparany any hita hoe efa somary valabalaka tsy fantatro na tekniken'ny mpanazatra le izy na ohatrany ao ohatrany tady reratreraka zany zalahy dia iny zany tiako amezana sosikevitra ny mpanazatra hoe mila ikotranana kely satria tokony tsy mionona amin'le hoe naharesy dia manao ana défensifa fotsiny fa tokony miataka foana zany rehefa misy ny occasion manatena raha reny ohatran'ireny ny fomba filarao manatena vokatra tsara tsika ary manatena hoe tafakatra amin'ny lalao manasa-dalana fa zay fotsiny ozy aho ny mahafisiko an'ny mpanazatra raha tonga any aminy zay izy hoe le endurance zany le fatratrarana an'le hoe tokony en forme foana tsika fa tsy ho hita taratra mihitsy hoe reraka raha vitany 20 minitra 0-0 indray io 0-0 mandresitsika maro ireo tsy nanapo fa ho tafavoaka amin'ireo raitsikajy amin'ny Baria nisy mihitsy aza ireo nanakoraka nefa noraisin'ireo mpilalao fanohitra ho anaporofony fa manana ny maizy azy ny baolina kitra malagasy ka tokony hotoanana efa maro ireo sosikevitra natsipy anatsarana ny lalao fa ny anay dia nitsodrano no ataonay eto amin'ny Gasweb TV tsofinay rano ianareo ho tena lehilahy mahery fo amin'ny firenena tsy ho folakan-datony ary ho fitaratra ireo taranaka amam-paramandimby ny zava-bitanareo miandrandranareo ny malagasy rehetra an'io ka omeo siase hoy ny faraherinareo aminareo avy tsiraray ka melony indray ilay firaisan-kinantsika malagasy